Milaza teny soa aminareo aho anio no teraka nilay mpamonjy dia Jesosy Kristy ilay Tompo. Ho aminareo ani ny fahasoavana sy ny fitiavan'Andriamanitra ray ary ny firaisana ao amin'ny fanahy masina tonga soa eto amin'ity toeranyity indray izay iandrasantsika ny noely ialana tsiny amin'ny fahatarana noho ny olana teo amin'ny fitanterana nefa isaorana amin'ny Tompo satria mbola afaka mifanaritra tava ihany isika. Je vous annonce une bonne nouvelle. Aujourd'hui vous est né le Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous. Soyez tous les bienvenus dans notre Église en cette veillée de Noël où nous allons fêter la venue de Jésus-Christ parmi nous. Yaraka hitsanga antsika, je vous invite à vous lever pour lire le psaume du jour. Andeha misaora ny Tompo, ianareo rehetra mpanompon'ny Tompo, izay maharitra alina ao amin'ny tranon'ny Tompo, manandrata ny tananareo makany amin'ny fitoerana masina ka misaora ny Tompo. Hita ianao avy ahozionana ny Tompo, mpanao ny lanitra sy ny tany. Amen.
arak'izany hery zany tokoa tompo dia nitaonanay faly ianao satria teraka ny mpamonjy na dia maro ary ny zavatra mifamezivezy eo amin'ny fiainanay, eo amin'ny sainay, eo amin'ny eritreritray, manohatra izany fifaliana izany. Amin'izao alina noely izao dia izay fiangonana rehetra ety an-tany na iza toerana misy azy fiangonana kristianina dia miandrandra izany fifaliana lehibe izay omen'ny hoentin'ny mpamonjy izany, ary tsy latsa-danja noho izany izay. Na eo aza ny tsy fahamendray ny zanak'olombelona, na eo aza ny tsy fahatanteranay, dia tsy namelanay ho very ianao, tsy namelanay ho irery ianao, fa tonga tetỳ an-tany, namangy anay ary te onona, te hiara hitoetra aminay, ary misaotra satria tsaronay an'io tokoa ny nanomezanao ilay zanako malalanao, mba hizara ny fiainanay, hizara ny mora sy ny sarotra, ary tahaka n'ireo mpiandry-ondry tany Betlehema, tahaka n'ireo magy izay nanakina ny finoany taminao, tahaka ny hafanampon'ireo anjely reto izay manatona tsy tranonomby intsony, fa ny fonay no tianay ahaterahany zanakao indray. Raisy ho voninahitry ny anaranao tompo ny fiainana rehetra, ary amin'izao alina izao dia andiny teny eo anatrehanao zay ny amin'ny zavatra rehetra nataonao taminay, ary ny fandraisanay izany zavatsoa izay homaninao anay izany. Dieu notre Père, en ce jour où tu nous as donné Jésus-Christ, ton Fils, pour qu'il partage en toutes choses notre existence, que ce soit la joie ou la souffrance. Seigneur, donne-nous l'empressement des bergers de Bethléem, la foi ardente des mages et le zèle joyeux des anges, afin que devant la crèche où reposent les saluts du monde, nous te rendions hommage et action de grâce. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et qui règne avec toi, toi, Père et le Saint-Esprit, un seul Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Petraksika. Ho vakiantsika ny teny izay voalahatra an'io a, vakiana misesy zany dia misy andininy hira 5:70 andininy voalohany isaky ny vaky teny. Andininy voalohany sy fafito a no ataontsika famelohan'izany, dia ny andininy voalohany amin'ny 5:70 no ataontsika 75 première strophe.
ireo ka toko faharoa andininy voalohany ka hatramin'ny fafito tamin'izany andro izany dia namoaka didy ny amperora Augusta ampanao fanisam-bahoaka iran'ny fanjakana Romanina. Izany fanisam-bahoaka voalohany izany dia natao fony Kireny no filohan'ny faritany Siria. Ary samy namonjy ny tanàna fiaviany avy ny olona rehetra mba isaina. Niainga avy tao Nazareta tanànan'ny Galilea Josefa hiakatra ny Jode akany amin'ilay tanàna fiaviany Davida atao hoe Betlehema noho izy taranaka sy fokony Davida, mba ho saina no fotodian'i Josefa sy Maria izay efa bevoka. Raha tao Bethlehem izy roa dia tonga ny andro haveloman'i Maria, teraka nylahy matony izy dia nodidininy lamban-jaza ary nampandriny teo amina finanam-bilona. Fa tsy nisy toerana ho azy telo mianaka teo amin'ny trano fitantanam-bahiny. Amen. Andininy faharoa. Tany amin'izany faritany izany dia nisy mpiandriondry ny toetra tany an-tsaha, niambina ny ondriny nandritry ny alina. Nisy anjelin'ny tompo niseho tampoka taminy ary nodidin'ny voninahitry ny tompo ireo mpiandriondry ka raiky tahotra toy izany izy ireo. Fa hoy ilay anjely taminy, aok'izay ny tahotra fa vaovao mahafaly no entiko anareo, dia fifaliana lehibe ho an'ny vahoaka rehetra, mpamonjy no teraka ho anareo anio ao an-tranon'i Davida dia Kristy Tompo. Izao no ahafantaranareo azy, ahita zazakely anankiray voadidina lamban-jaza sady mandry ao amin'ny finanam-bilona ianareo. Ary nisy anjely alikisa avy any an-danitra niseho niaraka tamin'izay. Andininy fahatelo. Thank
anjely alokisa izay nidina avy any an-danitra dia nideraka nanao hoe voninahitra any amin'ny avy indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olona ankasitrahany. Rehefa nilaozan'ny anjely nivelona any an-danitra ireo mpiandriondry dia nifampiresaka hoe ndao mihitsy ho an'ny Bethléem isika izaha izany zava-baovao nampahalalain'ny Tompo antsika izany. Dia nandefaingana izy ireo nankany ka nahita ny Maria sy Josefa ary nahita zazakely mandry eo amin'ny fihinanam-bilona. No ny avy nahita ireo retim-pamangy dia nampielo ny teny nolazain'ny anjely taminy momba io zaza io. Ary izay rehetra nandre dia gaga tamin'ny zavatra voalazan'ireo mpiandriondry. I Maria kosa nitadidy izany rehetra izany ka nieritreritra azy tao am-pony dia lasa nody ireo mpiandriondry ka nanome voninahitra sy deran'Andriamanitra noho izay rehetra reny sy hitany araka ny voalazan'ny anjely taminy. Amen. Ataontsika no efa vita ny hira zany dia izao tsika dia hieny feony zava-maneno malefaka andiniantsika izany teny. Misy tantarany Augusto Emperora, reo anjely, Josefa sy Maria ary ireo mpiandriondry. Feona muzika malefaka no henontsika andraisantsika izany. Quatre personnages qui constituent l'histoire, comme je viens de dire en malgache. Auguste, l'empereur, Joseph et Marie, les bergers, et puis les anges. L'empereur, Auguste, say nanjaka tamin'ny taona 20 talohan'i Jesosy Kristy ka hatramin'ny 410 tao aorinany. Say amam-panjaka empereur azy dia tompon'ny fahefana tsy refesy mandidy hoy ny malagasy. Josefa sy Maria olon-tsotra to asy ianao rehefa mibaiko ny lehibe ny mpanjaka dia mankatoha. Ny anjely zay tsy zany dikany amin'ny teny grika dia iraka envoyé ary manatanteraka ny baikon'Andriamanitra ary ny baikon'Andriamanitra ihany. Tsy manao zavatra afa-tsy ny ampanaovan'Andriamanitra azy ireo anjely ireo. Ary mpiandriondry tamin'izany fotoan'izany dia ny olona na tokon'olona kategoria sosiale
le plus vulnérable, faran'izay mahantra indrindra, qui vivent dans la précarité parce que pendant toute la nuit, ils travaillent. Zay no mandrafitra ny tantara ary hitantsika amin'izany ny mahasamihafa azy, misy ny ambony, misy ny ambany, fa misy zavatra hitovizan'izy ireo kosa dia ny samy nanao zavatra izy ireo, samy miteny izy ireo. Dia izay no andiniantsika tena afahantsika maka lesona, itsika tsirairay no maka lesona. Za tsy hiteny aminao na hiteny amintsika hoe zao atao, zao aza atao, fa isika nijery amin'ny tantarany Empereur Auguste, amin'ny tantarany Josefa sy Marie, ny anjely ary ny mpiandrondry. Jerentsika voalohany ny Empereur satria izay no voalohany, andiny voalohany tsy fahatelo. Namoaka jidy izy amin'ny maha Empereur azy, namoaka jidy ary ny jidy dia mampiseho fa izy no tompony fahefana. Tamin'izany androany dia namoaka jidy ny Empereur Auguste ary zavatra anehoany fa manam-pahefana izy dia ny fanisana ny vahoaka rehetrarehetra, recensement. Il est dit dans l'histoire, c'est que c'est le premier recensement dans l'Empire romain. Ampanao fanisambahoaka eran'ny fanjakana rehetra, izany fanisambahoaka voalohany zany dia natao fonikireny no filohan'ny faritany Syrie. Ary na iza na antitra na tanora na manana manan-katao na mahantra na bevoka zay vao teraka, tsy haiko hoe ny date de DPA zay moa filazantsika amin'izao, marifa teraka teny an-dalana izy, eny am-pandehanana eny izy a, vao tonga kely tao amin'ny toerana nisy azy izy a, dia teraka. Zany hoe le mpanjaka zany tsy refesy mandidy, tsisy exception hoe bevoka. Avanim-potoana iainantsika zao dia hoe misy toerana ho an'ny bevoka, rehefa misy zavatra ohatran'izany dia misy ny atao hoe exception. Fa ny Empereur dia zao, satria izy ny tompony fahefana, izy ny Empereur, dia na faly ianao na tsy faly ianao, na bevoka ianao na marary ianao, na mpiandrondry ianao na inona, dia tsy maintsy manao ny didiny, mankatoy ny didiny. Zay ny Empereur. Dia antsarantsika mijery eo amin'ny fiainantsika izay mety hitovizantsika amin'ny Empereur Auguste. Josefa sy Marie indray kosa, araka voalaza teo, dia olona tsotra tahaka isanao, tanora, vao fofo vadiny Marie, vao Josefa Marie, zany hoe manana projet de vie ohatrantsika, hoe anio rapitso, anao an'izao, hividy trano, hividy fiara, onona ry, sy ohatran'izao. Fa raha nankatoa, raha nandre ny tenin'ny Empereur izy a, dia nankatoa izany toy ny olona rehetra mizaka ny zo-pirenena, satria eo ambanin'ny fahefana romanina ny juste amin'izany fotoana izany. Nankatoa izy mivady, nefa vatantsika eo amin'ny tantara fa i Josefa dia taranaki Davida, zany hoe azony natao tsara hoe zany ka taranaka mpanjaka, izany no hiavian'ilay Mesia. Fa nankatoa izany tenin'ny mpanjaka izany izy dia niakatra ny Jerosalema, satria fantany fa ny zavatra rehetra dia ataon'Andriamanitra miara-miasa ahasoa. Lasa izy mivady ary voalaza amin'ny andiny fahefatra hoe niainga avy tao Nazareta, tanàna Galilea, Josefa hiakatra ny Jodea akany amin'ilay tanàna fiavian'i Davida atao hoe Bethléem, no izy taranaka sy fokon'i Davida. Eto indray dia hojerentsika ny amin'ny hoe raha ny Empereur raha miteny, raha manao zavatra izy dia didy no entiny anehoany zany teny zany. Fa eo amin'ny Marie sy Josefa indray dia ny alaliny zany hoe teny ny fanomezana. Raha mandinika ny tantaranareo a,
dia tsy Maria no taranaky Davida fa i Josefa. Nefa le zaza izay ho ateraka dia tsy Josefa no rainy biolojika zany, fa ny mahatonga ny Jesosy ho lasa taranaky Davida dia no le teny ny fanomezana izy mivady. Ary eo no tsara ho raisitsika hoe ny lanjany zany teny zany, teny ny fanekena, ny famofo izy, ny fanaiky izy no mpivady, dia izay teny ny fanomezana zay no nahatonga ny Jesosy ho lasa taranaky Davida. Nefa raha ny tena marina dia biologiquement parlant, il n'est pas le fils de David. Fa nahatonga azy ho zanaky Davida dia satria Josefa nanome teny any Maria hoe ho raisiko ho vadiko ianao. Io koa zany tsika dia mandinika amin'izao vanim-potoana faraparantena, manahoana ny lanjany teny nomena, misy lanjany io. Raha i empereur Auguste hoa ny teny ny fahefany raha mampiseho izany izy dia tamin'ny didy baiko. Fa Josefa sy Maria indray dia izao nampiasany zany hoe herin'ny fifanekena, mitazona ny teny nomena. Ary amin'izao noël zao dia mankalaza natao hoe fête de l'incarnation antsika, la parole devenue chair. Zany hoe matota amin'ny alalan'ny teny no nahatongavan'Andriamanitra tetỳ amin'izao tontolo izao dia zao zava-dehibe ny teny izay omen'Andriamanitra antsika io, satria isika olombelona ihany amin'ny zava-boary no ariny no nomeny an'io teny io, ary manandanja ny teny, manana hery mamono ary manana heriko mamelona, tahaka ny nataony Maria sy Josefa eto. Zava-dehibe zany amin'ny tantarany Josefa sy Maria. Raha jerena indray ny an'ireto mpiandriondry arak'izay voalaza teo dia andininy fahavalo tamin'izany faritany zany dia nisy mpiandriondry nitoetra tany an-tsaha ny ambina ny ondriny nandritry ny alina. Zany hoe olon-tsotra eny an-tsaha nandritry ny alina izy ny miasa. Raha ny olona rehetra matory, raha ny olona rehetra, ary zay no mahatonga ny hôtely tsy nisy, satria ny olona rehetra matory avokoa, feno ny trano fiatsanom-bahiny, tsisy ny nitoeran'i Josefa sy Maria intsony. Fa misy indray olona fadiranovana dia reto mpiandriondry reto mandritry ny alina izy miasa mandritry ny alina. Ary teo ampanovany an'izany asa izany, satria ny asa koa dia teny nomena, efa nanaiky izany izy fa zay no asa ivelomany dia fikiriny hatramin'ny farany, nataony hatramin'ny farany. Ary ny fanatanterahany teo amin'ny fanatanterahany ny asany dia ny fiandrasana ny ondry no tonga ny anjely. Raha ohatra izy ireo ka hoe mangatsika ny andro, alina ny andro dia andao hody, ohatra ny teny fiteny hoe iklavaka, dia tsy nahita ny tenin'ny anjely izy. Nisy anjelin'ny tompo ny seho tampoka taminy ary nodidin'ny voninahitry ny tompo ireo mpiandriondry ka raiky tahotra indrindra. Io zany no lanjan'ny teny nomena teo ampivady Josefa sy Maria, teny nomeny ny mpanjaka manoloana ny vahoakany, teny nomeny ny mpiandriondry manoloana n'ireo zay olona mety ny esany, mety ho mpiasan'ny olona izy na mety mpiasa ny tenany izy, fa miazona zany teny zany hatramin'ny farany. Ary fiazonany an'izany no nahatonga na mpiasan'Andriamanitra mahaenono ny tenin'ny anjely. Tao nijerena indray ahoana ny tenin'ny anjely. Hoy ilay anjely taminy, mbola anjely ray alohany teto, aoka izay ny tahotra, aoka izay ny tahotra, fa vaovao mahafaly no entiko anareo, dia fifaliana lehibe ho an'ny vahoaka rehetra. Raha miteny indray ilay anjely izay nirahan'Andriamanitra, dia Andriamanitra tsy maniraka
olona afa-tsy nilaza vaovao mafaly, teny manafaka ny olona ao amin'ny tahotra, teny mitondra vaovao mafaly, teny mitondra fifaliana arak'ilay hira zay nataontsika hoe mifaly. Ary ny anjely dia izay no nanirahan'Andriamanitra azy ilaza izany. Ary miazona n'izany teniny zany koa izy, mpamonjy miteraka anareo anio an-tanànan Davida dia Kristy Tompo. Izao no ahafantaranareo azy. Ahita zaza kely anankiray voadidina lamban-jaza sady mandry eo amin'ny fihinanam-bilona. Izany hoe ny anjely koa rehefa miteny fifaliana, miteny vaovao mafaly, manafaka amin'ny tahotra, dia manampy famantarana, signe qui accompagne ces bonnes nouvelles. Dia izao hoe nareo ahita zaza alikely, zaza lahy voadidina lamban-jaza. Ny signe zany amin'ny famantarana omen'ny anjely dia zavatra tsotra. Tady zaza teraka ianao dia zaza lahy no hitanao fa ao am-pihinanam-bilona. Ary tsy anjely ray ihany fa andininy fahatelo dia niampy indray ireo anjely ireo. Anjely alikisa. Avy any an-danitra no niseho niaraka tamin'ilay anjely teo ka nideran'Andriamanitra. Eo no tsara ho fantatra hoe indraindray tsika kristianina dia manadino ilay tenin'Andriamanitra voasoratra any amin'ny Salamo any hoe ny anjely ny Tompo mitoby manodidina izay matahotra azy. Mazana ny fitaizanantsika dia ny fantatritsika ao an-tsaintsika hoe devoly Satana. Marina fa ny devoly Satana miherina mitady izay arapana, fa mahalana ny kristianina no miteny hoe ny anjely ny Tompo mitoby manodidina azy. Aza dino fa isika miala ny an-trano, isika tonga eto, isika mandeha mivezivezy seroa io, dia Andriamanitra maniraka ny anjeliny mba hiaro antsika. Tsy fantatsika zany. Rehefa niherendozy tsika na tsy maninona fiainatsika dia mieritreretsika ka za niaro tena, ka za mitandrina, ka za matanjaka, ka za mahay. Adinontsika fa ny anjelin'Andriamanitra analikisa des milliers campent autour de ses fidèles. Zany ny hita eto. Ary ireo anjely ireo koa dia miray hina, miara-midera amin'Andriamanitra, miara-midera an'Andriamanitra izy nanao hoe voninahitra any amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra, ary fiadanana ety ambonin'ny tany ho an'ny olombelona fa nanehoan'Andriamanitra fity. Ny amaranana azy dia ny sikajy faefatra dia tsy inona fa ny mpiandriondry. Le voalaza teo hoe olona tsotra indrindra teo amin'ny fiarahamonina tamin'izany fotoana izany. Des gens qui vivaient dans la précarité, qui travaillaient pendant toute la nuit, alors qu'ils étaient, mais ils sont fidèles, ils étaient fidèles. Rehefa nilozan'ny anjely niverina any an-danitra reto mpiandriondry dia nifampiresaka nanao hoe andao mihitsy ho an'ny Bethléem isika izaza ny zava-baovao zany, izay nampahalalain'ny Tompo antsika. Izay no lohahevitra amin'izao Sasakalina noël izao. Fampiresaka reto mpiandriondry. Tena hoe raha miteny izy dia tsy miteny rery, tsy miteny olona, fa mifampiresaka. Mifampiresaka izy ary ny zavatra resahany dia miabo positif. Andao, andesika, hijery zany vaovao mafaly zany. Amin'ny zavatra rehetra izay iainantsika indraindray. Rehefa mandinika, ohatra hoe manontany zavatra tsika, na mi-se renseigner, dia manontany tena hoe mitondra ho amin'ny fitombona ve na ny zavatra ataotsika, na zavatra karoatsika, na zavatra anontanitsika. Eto reto mpiandriondry reto mifampiresaka dia izao ny teny hoe andao ho an'ny Betlehema isika, andao mihitsy tsika ho any. Tsy hianina fotsiny amin'ilay teny hoe mpamonjy niteraka ho anareo anio ao tanànan'i Davida, tsy mianina amin'ilay teny fotsiny hoe
aoka izay nytahotra tsy mianina amin'ilay teny hoe fifaliana lehibe, tsy mianina amin'ilay teny hoe vaovao mafaly, fa mihetsika nandeha ho an'ny Betlehema izaha. Zany zava-baovao zany. Dia nandeha faingana izy 120, tsy nijanona tamin'izay toerana izay. Zany hoe ho an'reto anjely reto koa zany ahafahantsika mandinika ny fiainany mba hangalantsika lesona koa dia zao hoe tsy mianina amin'ny zavatra ananany, tsy mianina amin'ny zavatra fantany, tsy mianina amin'ny zavatra hainy, fa mikatsaka trany ny tsaratsara kokoa, indrindraindrindra ny amin'ny fiaonany amin'Andriamanitra. Andao isika, andao mihitsy isika ho an'i Jerosalema mba izaha izany zava-baovao zany. Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, c'est que le Seigneur nous a fait connaître. Mampandiny antsika koa zany teny zany hoe ahoana ny investissement antsika manoloana ny fahafantarana ny zavatra izay nataon'Andriamanitra tamintsika. Vavolombelona zany amin'izao sasakala zao be deaibe no toerana tokony nalehantsika, efa famantarana lehibe zany fa tiany Tompo hitombo hatranontsika ary hikatsaka izany hoe andao, andeha hijery izaha izany zava-baovao nampahalalan'ny Tompo izany, satria mampalala zava-baovao antsika ny Tompo. Tena ndeha faingana izy ireo nakany ka nahita ny Maria sy Josefa ary nahita ny zazalahy zay teraka dia tsy iza izany fa i Jesosy le teraka tao am-pinanam-bilona. Ary ny zavatra hitantsika tao dia hoe 120 Maria dia nitadidy izany rehetra izany. Fa milohan'ny tadidin'ny Maria izany rehetra izany dia ireo mpiandriondreo dia nampiely ny teniny anjely, le teniny anjely nampitondran'Andriamanitra no napitany tamin'ny Maria. Ary ireo mpiandriondry izay neritreretina ho fadiranovana indrindra teo amin'ny fiarahamonina ireo no azo antsoina hoe evanjelista mpitoro ny vaovao mahafaly voalohany teo amin'ny tantaran'ny filazantsara taorianan'ny anjely, satria izy ireo no nitantara tamin'ny Maria reniny Jesosy sy Josefa fa ny zaza izay aterany dia hitondra fiadanana sy famonjena. Ary Maria raha nareza ny vaovao mahafaly zany dia nitadidy izany teny rehetra izany izy ka nieritreritra tao am-pony. Izay ny teniny anjely nampitany tamin'ireo mpiandriondry ary nampitany ireo mpiandriondry ireo koa tamin'ny Maria. Fa Maria manoloana an'izany teny zany koa dia nitadidy. Inona ny zavatra tadidintsika amin'izao farany taona izao? Inona ny zavatra raketitsika ao am-po? Mieritreritra izany tao am-pony. Inona ny zavatra graventsika ao amin'ny disque dur antsika ao? Lay vaovao mahafaly omen'Andriamanitra ve? Sa le zavatra mety mampalahelo, mahasositra, mahatafotoana? Sa ny tenin'ny gouvernoura emperora Maria sy Josefa dia tsy niazona, tsy nianona ny amin'ny faratsy toetran'ny emperora, fa ny vaovao mahafaly izay nampitondran'ny anjely, izay napitan'ireo mpiandriondry taminy, izay no nitadidiny, izay no nyraketiny tao am-pony. Ary amin'izao sasakala noël zao koa dia manasa antsika ny Tompo mba hanao sivana, qu'on fasse le tri des choses que nous allons retenir, les choses que nous allons graver dans nos cœurs pour que nous puissions vivre comme les bergers, avoir de la joie comme les anges que le Seigneur a envoyés pour annoncer la bonne nouvelle. Dia ho an'Andriamanitra irery ihany ny dera sy ny haja ary ny voninahitra. Amen.
miroso amin'ny antsapanatsika dia ireo sampana mifandimbya no anao izany. miarabantsika rehetra amin'ny anaran'ny tompotompo. Ny sampana zava-maneno amin'ity taon'ity dia miova tsy toy ny fanao isan-taona no ataony fa hanolotra antsika amin'izao andro sasakalina izao hira sy mozika. Ka misy hira efatra no atolotra amin'izany dia ny ankizy ao amin'ny sampana zava-maneno ny anatanteraka an'lezy dia ho an'Andriamanitra irery ny voninahitra.
vient, c'est l'heure solennelle où l'homme de Dieu descendit jusqu'à nous pour effacer la tâche originelle et de son Père arrêter le courroux. Le monde entier tressaille d'espérance à cette nuit qui lui donne un sauveur. Peuple à genoux, attends ta délivrance. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Noël, Noël, voici le Rédempteur. Fahatsiarovana ny nahaterahany tomponay Noely mivaly izay avotra sekonde nondety ny Jesosy sakaizanay Noely ka velomindray miantsapidinana ireo anjely faizay Noely, Noely voninahitra ho aminy avo anandriamanitra Noely, Noely fiadanana ho amin'ny ankasitrany
isan'andro iarive samba miavaka manontany anao ao inona ny noely aminao andro piravona fotsiny sandro mbavaka nazatranao fitafina miaja se kirarovaovao rehefa tonga ny noely de izarakilalao noely noely famba manahona kosareny ao anaty ny fonao ao noely noely de tonitrano no miveno andraisanao lay mpanjakanao oh noely oh noely fomadio sy tsy miantsany vela tsy no andray soazany noely noely ny lolompo sy fifandirana valony sy ario oh noely oh noely irarina mba ho andro famitranampia-banana noely noely de ho amintsika ankasitrany ny fiandanana noely ny noelinay ry zareo ao an-trano nomby mangingina tsy mbaloka vory loza fa sosoa miamikitoza tanina fodeza ropatsa miaro sakay tsembotsembokeo ry zandry fa tomany kiosa ry zoky tomany fakamboty mahatsiaro reo andro vahiny mbola nisy anika kitosiny zao anefa tsy afaka hoaza fa nilaozany reniny raisy ka tokira atopany aly nano sisa mandrotsy omeny ny noelinay ry zareo ao an-trano bongo mangingina tsy mbaloka vory tsy loza fa sosoa miamikitoza tanina fodezay ropatsa miaro sakay tsembotsembokeo ry zandry fa tomany kiosa ry zoky tomany
tomany fakamboty fembalia tinerilizeko no miritsoka mamelovelo sy ignany ny feondakolosy zay manatra indray ny alahelo anyery ny fongolingolo manokatra ny baibole ny noelinay ry zareo aoatrano bongo maniny sy maloka utseloza fasosoa miamtitoza tanina afodezay topatsamnasakaye tsemotsemokeo lizandry fa tomany kosa rizoky tomany fankamboty ramahita laitsikiteny de mandroka mena masoandro nefa kosa matsaroviany fakotiarana lezany tany rahany izany no tomany apitsombolay fale rinoelinay ry zareo aoatrano bongo maniny sy maloka votsyloza fasosoa miamtitoza tanina afodeza tumpatsamnasakaye tsembotsembokeo rizandry fa tomany kosa rizoky tomany fakamboty tomany fakamboty. voninahitra amin'ny avo indrindra ho an'Andriamanitra ary fiadanana hoe ty ambonin'ny tany ho an'ny olona kasitrahany. Izany teniny antsely tamin'ny mpiandondry izany no entina HIZAHA miarabanareo rehetra tratry ny krismasy. Saotra an'Andriamanitra izay fa raha afaka nanatanteraka ny anjara krismasy anio fa 24 Desambra 2024. Melohan'ny anombohana zany dia indro misy vetsony noely atolotray anareo. Mitsingeriny indray ty ny fotoana manandaza izay nahaterahany Jesosy zaza. Mpamonjy sy ty ny olon-drehetra na faly na ory tsy misy fety. Ory velona rehetra ho avia re hifaly dia rao lay mesi mpamonjinao ka ny hira mifamaly no asan-drato sy venteso amin'izao anio izao. Raiso re Jesosy Tompo fa anomeanao vaovao. Efa tonga eto an-tany ny mpamonjy lehibe mba hanavitr'olo maro ireo mpanota be dia be izay miandry ny Tompo soa no vonjena eto an-tany ka azo valosoa sy arena tsy ho lany. Toy izao indray ny programanay amin'izao takarivo izao. Ny voalohany zavatra ataonay voalohany dia sketsa misy resadresaky ny maky. Ny faharoa dia hira anankiray, ny tonony dia lohateny dia andro noely.
mialohan'ny iomakomanan'ny SVK zany a dia ataontsika ny raha fahenina amin'ny fitopolo FFPM miderahany oromino. Soa izany ty no dia maika toy izao moa misy antondy himagy mbalazao fa misy iny ny hoe ny to diniana tsy miato moa tsy hao namanjeny fa nitojo sady maso. Azafady raha ondrina aza dia manabataba fa mbola eto am-pandiniana akombony aloha ny vava. Teny kely indraimbava no apetrako aminao ka valio tsy miambaamba toka sitrakao momba azonao ambaha izay zavatra izany mba oso hatako tantaha manomboka androany. Zava-mbola manahirana sady tena mistery aoka aloha tsy hifandirana ny fikarohana saovery. Miala tsiny miala fondro hoe raha izany dia tsahona fa olona bady sady bodo manontanytany foana. Sanatria tsy tininao no manontany ta matatra io ange hatramin'izao mbola mifono akamatatra na mandeha ala aloha raha lamana ndeha toy izy zany di fa tsy maintsy araha-manana izay mivaky vokatra izy ty. Teny tsotra teny miavaka amponadindraimbava soavady ho tsahavavaka tonga avasoa mbola hifanatry tava. Manatona kely ianareo rola. Misy zavatra tolotra ao anga? Tsy ho riangana ny resaka raha toa ka misy atao. Tsy ndrin-taona be ihany tsy ny ihany keo. Eno iaho razokitina eto aingana ny tafa. Ny andro koa ane ity mitory zavatra fahafa. Kintaninina ry sa izany verisaina? Aiza toa miatsika mifindra toy ny zava-mananaina. Mifindrafindra miantsinanana toy ny kita manandrambo. Lahaseto ny eritreritro sao kosa dia masoandro. Adala be ianao razoky fa amin'ny andro alavy no anofisana masoandro sa dia kivazivazy. Sao kosa ary ianao voan'ny tamberitany. Na efa te atory ka lasalasa ny vinany. Zao ary noho izy dia arahana ny kintana. Tena marina izany
sao mba hitsika vitana aza ataoko vazivazy manjary to mandreraka fa io anie midika fa mpanjaka izao miteraka raha izany ary noho izy andeha ihany ity miora aza dinina izany aza ny zava-manitra sy miora kitana tsy nanatrano moka dia vakiana aloha ohatray aoko sika iomana hatramin'ny volamena koa raha izany ve no izy tsy ndeha bataina hatramitrano e ianao ty koa to milaza anganoangano ajanoa ny adevitra fa efa maika ho tonga mbola lavitra ny dia hany ankoatr'izany bonga orikitana fakely votsikaritra itsinahy mba handraso anoany ireto maky telo lahy ka tsy ambaratelonao amposay aminay anio dia anio ihany fa io izao ny mahamay satra tompoko
borona mamerina ny fiarabana tompoko zao dia angatahana zay mahatsaro ny tena mifahalelahy akatratỳ amin'ny alitara tompoko misaora tompoko tsy ho lava moa zany ny sampana lehilahy moa zany no mba mandray anjara amin'izao fa tsy ho fotoana moa efa mandroso any dia tsy ho lava zay fa misy raha roa ataonay a dia misy tononkalo kely sy misy oatsehatra kely ataonay fa aviana zany lehilahy rehetrarehetra tompoko dia akaraty misaora tompoko dia raha lefa napoziko aza hitako ka mahita lo miandrandrazoiko fa tsy majery an'io razoky dia hoana hony reradreraky ny asa ka hoana aiza nyvoantana ahoana nanahoana ny tato an-trano tsisy ininona misy koretonga io dia tena tsy mahasahy mijery an'io raha zoiko fa sao dia hoe amande na facture na ohatra zany dia alao jerentsika ary mandreraka anahy mieritreritra azy reto le taratasy ao anatiny ao fa tsy commandé aloha jerentsika ary ianao koa tomana na nahazo koa ianao zandry a zany a ay zany tiomiko anao ty eny marina kasokafy aloha raha fa za tsy alao vakiko a androany fa 24 décembre objet amangenao ny lanitra ay amangenao ny lanitra fa mafaly zany a voadray zandry a petraha aloha anao ahoana zay moro zandry fantatrao fa ny lanitro ny anio hitondra zava-baovao sy fifaliana iray madio io ahoana hoe ry zokotiana amangy atsika ny lanitra amangy atsika hoe ny lanitra sa hitondra fifaliana lanitra ho an'ny zanak'Andriamanitra amangy atsika ny lanitra amangy atsika ny lanitra ka inona ro natao amangy atsika ny lanitra inona anao tao mba handraisantsika izany andeha akanjo vaovao sy anadiny tokotany mety izay hevitra izay ary ny sakafo kosa inona no arositsika azy vary ve dia ampaninona sa atao mivazivazy ianao koa ty dia mahatsikaiky mihitsy marina moa fa ny tsy mba azoko vinany dia ny nandozany any ziona fa naleno ireny tena izay voaravaka ratsiana izany indrindra hono mantsy izany indrindra
no mba atom-patongavany izany indrindra ho ny mantsy no mba antom-pamanginy fa isika na dia olon-dratsy voasoratra mbola maminy sy tiany. tena marina izany razoky vaovao mahafaly tena mahafaly sambasamba zanahary. Ny noely anie ka fifaliana anatinoina ny akiviny. Ny noely anie ka fitiavana izay zaraina amin'ny namana. Ny noely anie ka tena fety anatsarana ireo tsy mety. Ny noely anie ka noely fa tsy retirety velively. Ny noelinao anie ka ho anatin'ny fonao. Ny tantelinao anie ka tsy ankoditra na molotra. Miara mifaly amin'ireo mifaly, miraisa lanonana amin'ny ankohonana. Dia izay ilay noely tsy ilaina dadabe noely. Tsy ho avy mihitsy izy io fa toy ny rivotra tadio. Antsanga tsy amanorana, angana arirarira no foronina. Tsy kilalao ihany akory no afaka mitsika ireto nify. Dia izay ilay noely na mangidy aza telona, satria fa tsy arovana n'ilay mpamonjy tonga nofo. Nanaisotra ny jaly namaha ireo fangijana. Tsy ho noely fa noely fenoely fa ho noely mpandresena. Tsy ho noely fotsiny andihary fa noely tsy manavaka. Ka na salama na marary dia aoka isika mba hivavaka. Hiandrandry ilay tsotoa loharano-pahasambarana, io no aoka ho noelinao ilay noely tena noely. Betlehema,
akotsika ivavaka. Tompo amin'izao noely zao, tongavy ianao anavao ny fiampiainan'ny tsirairay, indrindra ny eto aminay. Omeny noely sosa aza na lehibe na zaza, ireo mpitondra fanjakana, ny mpitatana fiangonana, na manapatra fahefana, miaina anaty fialonana, na ireo tsotra, tonga lafatra, samy omeo noely sambatra, na ireo tia fivavahana, na izay mandeha mahalakalana, ireo ory sy mahantra, na izay manambe, izay tratra, omeo noely mpamonjena, samy ahay anetry tena, ny tsy mahay abidi, na ny efa varapi, ireo mahisy voafonja, ny tomady dongadonga, omelo noely mpifaliana, aravona fitsikina. Ireo mpiatsara velatsia, mpankahala mody ty, ny raisireny mba minjanaka, omeo fo mifanaraka sy noely mpitiavana, mba aizany miavana, mba aizany miavana. Ireo mpianakavy miady, mpiray taposy mpivady, ny vinanto sy rafozana, midira ianao amahaolana, omeo noely mahafinaritra, santatry ny any an-danitra. Amen. Ny fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Fa toy izao no nitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao, nomeny ny zanan'ilay tokana mba tsy ho very izay rehetra mino azy, fa hanana fiainana mandrakizay. Dia faly miarabantsika rehetra indray, mahatratra izao noely izao. Noely fitiavana, dia ilay fitiavan'Andriamanitra izao tontolo izao. Rehefa tonga ny noely dia mahazatra antsika ny manao fanomezana. Fa raha ny marina dia ilay Tompo Andriamanitra no nanome fanomezana ho antsika. Dia fanomezana sarobidy, fanomezana tokana mantany, satria ny zanany no nataony fanomezany ho antsika, mba hananana izay ivery ny fiainana noho ny finoana. Ary ianao ry Betlehema tanin'ny Joda, tsy dia kely indrindra ao amin'ny andrinan'ny Joda ianao tsy akory, fa avy ao aminao no hiaviany izay anankiray ho mpanapaka, ka izy no mpiandry ny Israely oroko.
ry Betlehema kely.
fa indro milaza teny soa mahafaly aminareo aho dia fifaliana lehibe izay ho an'ny olona rehetra fa mpamonjy niteraka ho anareo anio ao an-tanànany Davida dia Kristy Tompo mpamonjy. Kristy Jesosy izay na dia nanana ny endrik'Andriamanitra aza dia tsy nataony ho zavatra hofikiriny mafy ny fitoviana amin'Andriamanitra fa nofoanany ny tenany tamin'akany ny endriky ny mpanompo sy ny nahatongava no manam-pitoviana amin'ny olona fa tsy tonga iantsony marina fa ny mpanota ibebaka raha tonga teto.
izay mandeha amin'ny maizina dia mahita mazava lehibe izay mitoetra amin'ny tany aloko ny fahafatesana no hiposahany mazava. Izaho Kristy no fahazavany izao tontolo izao izay manaraka ahy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Noely fahazavana.
tonga tany amin'ny azy izy fa ny azy tsy nandray azy, fa izay rehetra nandray azy dia nomeny hery tonga zanak'Andriamanitra, dia izay mino ny anarany, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Noely fanantenana. Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa volombola mpanota isika dia maty hamonjy antsika Kristy. Koa izany no nanandratan'Andriamanitra azy indrindra sy nanomeza anazy ny anarana izay ambony ny anarana rehetra, mba ho amin'ny anaran'i Jesosy no andoha alehan'ny malika rehetra, na ny any an-danitra, na ny etỳ amin'ny tany, na ny any ambanin'ny tany, sy haneken'ny lela rehetra fa Jesosy Kristy no Tompo, ho voninahitran'Andriamanitra ray, ny Mesia. Sing
ny lohahevitra kapobe no raisin'ny fiangonana amin'ny Sasakalina zao dia ny hoe andao hizaha zava-baovao. Zava-baovao satria no ny fitiavan'Andriamanitra izay nanomezana ny zanan'ilay tokana ho antsika itony, izay nandraisina nanaiky ny Tompo mpamonjy sy ho Andriamanina, dia afaka ihany koa sika hanambara toan'ny Jaona manao hoe ary ny teny dia tonga nofoka nonona tamintsika ary hitanay ny voninahiny, dia voninahitra miendrika ho an'ilay tokana avy tamin'ny ray, sady feno fahasoavana sy fahamarinana. Amen.
faly miarabantsika indray amin'izao sasakalina. Faly miarabantsika indray amin'izao sasakaliny noely izao dia ny tompony hoe ombantsika hatrany. Toy izao indray miprograma fankalazana ny noely. Rapitso dia misy fidirana indroa amin'ny 7 ora maraina sy amin'ny 1 ora maraina. Izany dia misy ny fifandraisan'ny fanasan'ny tompo ary isy ihany koa ny fizarana ny valopy vokatra noely. Ka aoka samy homana amin'izany isika. Avy eo ny alahady faha 20 ny volana desambra, alahady ny faran'ny taona dia atokantsika ihany koa hitondrana ambavaka sy hanohanana ny 13e mada ka ny rakitra azo amin'izy io dia atokana ho an'ny 13e mada. Aoka ihany koa hiomana isika amin'ny fotoam-pivavahana dia manomboka amin'ny 10 ora sy sasany. Avy eo ny asabotsy voalohan'ny volana janoary dia fotoam-pivavahana fankasitrahana sy fisaorana an'Andriamanitra amin'ny taona vaovao manomboka ihany koa amin'ny 10 ora sy sasany. Ary ny alahady faharoa volana janoary natsokantsika koa io alahady io isataona fiarabantsika ireo ray aman-drenintsika izay 70 taona no miakatra. Ary isy ny fandraisana amin'ny fanasan'ny tompo koa amin'ny 10 ora sasany ny fotoana filazana manjoa. Amin'ny alahelo lehibe no lazana anareo fa namoy ny rainy omaly tamin'ny 17 volana desambra any Madagasikara Iria Riantsoa tanora ato amintsika. Anio izy no any Paris hamonjy ireo havany alefa ny aorinany ferapara sy ny fomba afaka aoka tsy ary azo imbavaka hatrany itsika. Tantely amam-bahona moa fiainana ka dia misy filazana fahaterahana. Ampifaliana no ampandrenesana anareo fa teraka anio 24 desambra HIZAHA zafikely ny Tativololona sy tonton Gérard Ralimby manana. Dia izay ary vaovaontsika ka dia rapitso izany manomboka amin'ny 7 ora ny fotoana voalohany. N'Andriamanitra iray ihany ny voninahitra misaotra tompoko.
hanoantsika isika amin'ny fiangonana maneran-tany. Isika mihinana Andriamanitra iray, ray tsy toa, mpanao lanitra sy ny tany ary ny zavatra rehetra na ny hita na ny tsy hita. Ary an' Jesosy Kristy Tompo iray, zanaka lahy tokan'Andriamanitra, ateraky ny ray talohan'izao rehetra izao. Ny mazava avy amin'ny mazava, Andriamanitra tokoa avy amin'Andriamanitra, nateraka fa tsy natao, ray amin'ny zavatra rehetra. Izy ny nahariana izao tontolo izao, noho ny amintsika olombelona sady famonjenantsika. Dia nidina avy tany an-danitra izy, ary nataon'ny fanahy masina nofo avy tamin'ny reheveltsy. Dia tonga olona izy, nombona tamin'ny hazo fijaliana ho fanavotana antsika. Tamin'ny nanapahan'ny Ponto Pilato izy. Nijaly izy ka nalevo, nitsangana tamin'ny maty amin'ny andro fahatelo arak'izay voasoratra izy. Miakatra ho any an-danitra izy, ary mipetraka ao an-tanakavanan'ny ray. Avy ihany no hiviany indray amin'ny voninahitra, hitsara ny velona sy ny maty, ary mandrak'izay ny fanjakany. Isika mino ny fanahy masina, Tompo sady mpanome aina, izay avy amin'ny ray sy ny zanaka, ka hitsaoana sy hankalazany, miaraka amin'ny ray sy ny zanaka. Izy dia miteny tamin'ny vava mpaminany, isika mino ny fiangonana iray, miorina amin'ny fanambaran'ny apôstôly, ary manerana izao tontolo izao. Isika manaiky ny batisa iray ho famelan-keloka, sady manantena ny fitsanganan'ny tena, ary ny fiainana mandrakizay. Amen. Petraka isika dia ny sampana tanora kristianina indray no nanao ny anjarany. Le Seigneur Jésus est né, un sauveur nous est donné. Telles sont les paroles que l'on va chanter avec les STK ce soir, et telle est la bonne nouvelle que l'on reçoit encore aujourd'hui. On entend cela chaque année, mais cela ne nous laisse pas indifférents. Nous recevons encore aujourd'hui ce merveilleux cadeau. Alors acceptons-le dans nos cœurs, acceptons Jésus dans nos cœurs et soyons reconnaissants, offrons nos louanges. Que la paix et la joie du Seigneur remplissent vos cœurs. Joyeux Noël à tous.
amarana ny fotoantsika nefa milohan'izany dia iombom-bavaka tompo mijoro sy mipetraka manoloana ny seza fiandriananao zay voalohany indrindra misaotra ny natotosany ty fitaom-pivavahany ity zay natokanay ho anao ny saoranay ianao satria tia namarika izay fa voarainay ny famonjena zay nomenao ary aza vela ho maty atoko izay raha sanatria azonay avokoa ny zavatra rehetra fantatray avokoa ny zavatra rehetra hainay avokoa ny zavatra rehetra nefa tsy manana anao zay tianao zay hianana fahavelomana miaraka aminao fahafatesana ao aminao fiainana mandrakizay miaraka aminao ary zany natsoina hoe fahasambarana inona tokoa moa no azon'ny olona na azony avokoa ary zao rehetra zao nefa very ny ainy ho ianao inona no atakalin'ny olona ny ainy saotra izay satria tsaroana indray tamin'ity andro ity fa tsy namela ny olonao irery ianao fa namangy azy ary tsy mamangy azy ihany fa te hiara-onina miaraka aminy ankehitriny zay tompo dia mitodika manokana ho an'ireo olona zay sarakolony irery amin'izao fotoana ny fety izao ao ny mpianatra marobe zay lavitra ny ray aman-dreniny ao ireo zay tokatena ao ireo zay nidona-pahoriana vao nyresahana nolazaina taminay teo namoy ray malala ao ireo zay tsy manako anina ao anatin'ny olana ao ireo zay manako anina be dehibe fa tsy manana fahazotokomana na difitry ny aiay difitry ny aretina difitry ny ady difitry ny fialonana tsy manam-pifaliana ady lava ny ao amin'ny fiainana mitodika amin'izy ireny zay tompo satria ho any ireny olona ireny ny nahatongavanao ho anay tsirairay avy satria tsy misy izay no tsara na dia iray aza ampio ny fiangonanao anao tahaka n'ireo mpiandriondry izay nandray ny vaovao mahafaly voaray ny avy amin'ny anjely dia mizara izany ho an'ny hafa izay ihany no antom-pisiny tsy manana zavatra nanoranao azy toy ny anjely izy dia afa-tsy ny izara fifaliana ho an'ny olona rehetra ho an'ny olona rehetra fa tsy sokajin'olona mizara sy manala ny olona ao amin'ny tahotra ny ho avy tahotra ny fahafatesana tahotra ny aretina vokatra ny valana aretina miely etsy seroa zany no nanorahanao ny anjely zany no nanorahanao ny zanaka dia ny hahafahanay mandresy izany mitahotra izany aoka izay nitahotra ho ianao tsaroanay koa ny firenena zay ny evinay zay mandalo ady sarotra anatin'izany ny valana aretina na dia ny rano hosotroana aza dia ranom-potaka ao ny tsy manako anina any amin'ny faritra atsimo ao koa nefa misy dia tena milomana ao anatin'ny fananana tia tena mikipy manoloana an'ireo mitsindroka zordira tompo tsisy afa-tsy ianao no afaka manova anay ary zany nitodianay tanteraka aminao entinay eo ampelantanana koa ty firenena zay hivelomanay ity izay miataka tsy kelikely amin'ny lafiny rehetra manalavitra anao adinony fa teto amin'ity firenena ity no nanaovanao zava-mahagaga maro tany aloha ampio ireo kristianina mba iray aina iray saina iray ina satria efa vitsy dia
dia nefa mifanilika tahaka ny valalakarony. Vavaka koa izay ho an'ity zao tontolo izao izay mandalo fotoan-tsarotra, izay tandininy ady, tsy fantatra hoe avy aiza ny hipoaka, fa fantatra fa andalo ady, noho ny fiainana miazakazaka, mora tesitra, mora romotra ny akabeazan'ny olona. Tompo, izao andro noely izao koa no ilazanao ilay afatra hoe fiadanana ho an'ny olona rehetra ety an-tany, voninahitra ho an'Andriamanitra irery ihany. Amin'ny anaran'i Jesosy Kristy Tomponay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Hitsangantsika andray ny afatra sy ny tsodrano. Ny andininy voalohany amin'ny 7:20 no ataontsika, dia aorianan'izany ny andininy faharoa. 68, première strophe. Manana ny tantara izay nivakiana tamintsika teo dia lasa nody ireo mpiandriondry ka nanome voninahitra sy deran'Andriamanitra noho ny teny rehetra izay reny sy hitany araky ny voalazan'ny anjely taminy. Les bergers rentrent chez eux en rendant gloire à Dieu, en chantant sa louange pour tout ce qu'ils ont vu et entendu. Tout s'est passé comme l'ange l'avait annoncé. Ilay Andriamanitra ranony fanantenanany ameno fifaliana sy fiadanana tanteraka anareo noho ny finoanareo, mba ampitomboina be dia be ao aminareo ny fanantenana noho ny herin'ny fanahy masina. Que le Dieu de l'espérance nous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ et joyeux Noël à tous. Deuxième strophe. Voninahitra ho an'Andriamanitra ray sy zanaka ary fanahy masina, izay hatramin'ny taloha indrindra ka ho mandrakizay mandehana amin'ny fiadanana ka manompo ny Tompo. Isaorana ny Andriamanitra.
dia mirary noely sambatra ho antsika rehetra joyeux noël à toutes et à tous.